Ministera ny toe-karenina sy ny fitantanam-bola mpiasa enina no nidoboka am-ponja satria voampanga fananodikodom-bola mitentina 2,7 tapitrisa ariary ireo mpiasa izay nidoboka am-ponja vonjy-maika amin'izao fotoana izao ireo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko izay dia mahakasika ny raharaha fanodikodinam-bola sy ny kolikoly no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny Afrobasket 2025 fihaonana indroa miantaona no atrehan'ny ekipirenena Ankoay amin'izao farany herinandro izao eny amin'ny kianja mitafy ny Knapsa Votovorona. Tamin'ny nomaly tolakandro dia ny ekipany gendarmerie am-pirenena izany hoe GNBC no hifampitanana amin'ny mpilalao Nono sy Ndranto na Tag. Fa amin'ity androandroany ity indray dia ny ekipan'ny polisim-pirenena Kospen no hifandona amin'ny Ankoay. Azo lazaina fa ao amin'ny tena ilan'ny mpankafy basketball azy ny ekipa hitsapana ny Ankoay amin'izao lalao fanomanantena ataon'izy ireo amin'ity herinandro mialohany hiatrehana ny fenetra fahatelo amin'ny Afrobasket 2024 ho an'i Madagasikara izao. Ankoatry ny Jerry Papin Rabibsou tonga farany dia efa nigadona ao an-tanindrazana ihany koa isitraka Rahary Manantoine. Heverina fa hitondra hery sy ainga vaovao ho an'ny ekipa-pirenena ny fahatongavan'izy ireo. Toa any Lahotan'ny Rija sy Kiady Razafimahenina nigadona tonga voalohany tao amin'ny firenena ihany koa. Feno efatra izany izao ny mpilalao matianina avy any ivelany anatevindarana ny Ankoay izay hiaro ny voninahim-pirenena amin'ny Zoma 1 Febroary 2024 ka hatramin'ny Alahady 3 Febroary 2024 izao. Ny safidy ny anaovana ny lalao fanomanantena mihataka ny renivohitra ny teknisianina. Midika izany fa mila fitonian-tsaina ny mpilalao. Anjara-biriky ny mpijery kosa ny manohana hatramin'ny farany ireo mahery fontsika ireo araky ny antsoavo ataon'ny zalahy. Andriamatoa Andry Rajoelina indray taorian'ny tany Dubai dia nihazo avy hatrany any Addis Abeba renivohitry ny Etiopia ny filoha Andry Rajoelina sy ireo delegasiona miaraka aminy hanatrika ny fihaonana tampony fahavalo amby telopolo an'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon'ny vondrona Afrika izay ho tanterahana amin'ity androandroany ity sy amin'ny rahampitso fa 12 Febroary. Ankoatra io dia hanamarika manokana an'ilay fihaonam-be fahavalo amby telopolo any vondrona Afrika izao ilay fifidianana izay ho filoha vaovao ny komisiona vondrona Afrika. Anisan'ny handray anjara amin'izany fifidianana izany i Madagasikara amin'ny alalan'ny filoha Andry Rajoelina. Manana kandida any ministry ny raharaham-bahiny sady ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola teo aloha Andriamatoa Richard Randriamandanto isika ao anatin'izany. Izy arak'izany ny kandida tokana avy amin'ny firenena mpikambana eo anivon'ny SADC izay handray anjara amin'ny fifidianana ho filohan'ny voamerany vondrona Afrika. Raha ny angom-baovao azo dia nandefa taratasy tany amin'ireo firenena mpikambana SADC rehetra ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny SADC tamin'ity herinandro ity. Niantso firaisan-kina izy sy ny hanohanana any Richard Randriamandanto amin'izao fifidianana ho filohan'ity voamerany vondrona Afrika ity amin'izao ankehitriny izao. Ankoatra ity taratasy izay nalefa ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny SADC ity anefa dia efa nisy ihany koa ny fandresen-dahatra sy ny ezaka ara-diplomatika nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ireo firenena anatin'ny vondrona Afrikanina ho fanohanana ny kandida Richard Randriamandanto mba hafilohany io voamera io. Tsara ho fantatra fa atao amin'ity farany herinandro ity ny fifidianana izay ho filohan'ny voamerany Afrika. Misa telo ireo kandida hifaninana amin'izany any an-toerana any dia i Raila Odinga
Premier ministre teo aloha tany Kenya sy Mahmoud Ali Yusuf, ministry ny raharaha-mbahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena any Djibouti, ary Randriamanitra Sarah James, ministra teo aloha. Eo miresaka ady amin'ny kolokolo indray, mbola nametraka any Madagasikara any amin'ny laharana faramparany, mihoatra amin'ny firenenkafa ihany koa ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny kolokolo izay zavanitranga tamin'ny taona 2024 navoaka ny Transparency International tamin'ity herinandro ity. Vokatra nampiharihary indray fa mbola isan'ireo firenena marefo manana note ratsy indrindra maneran-tany isika raha ny fivoarany ady amin'ny kolokolo no resahana ary mbola lavitra ny lalana. Arak'izany eo amin'ny laharana fa 70 amin'ny firenena 20 nanaovana fanadihadiana maneran-tany ny firenentsika tamin'ny taondasa ary nahazo noty 400 na 2.9 ampahafolony. Araka ny fanazavana avy eo anivon'ny Transparency International dia isan'ny antony tsy mampivoatra io laharany Madagasikara io ny fisiany tsy mati-manota sy ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika sy ho an'ny tombontsoa politika. Eo ihany koa ny tsy fametrahan'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny kolokolo ho laharam-pahamehana ao anatin'ny teti-bola-panjakana. Na izany na tsy izany azy, tsy eritreretra tsy aritra no ilazana fa raha oharina tamin'ny 2 taona lasa dia niakatra isa iray ny noty azontsika tamin'ny taona 2024 ary niroso laharana 5. Ankehitriny mitovy laharana amin'ny zareo Cameroun, Mexique, Nigeria sy Uganda isika raha toa ka nisongantsika ry zareo Paraguay sy ny tariny. Andao amin'izay ho resantsika ny zavatra misy ao amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Mpiasan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola misa 4 no nidoboka eny an-tanimora noho ny raharaha fanodikodianam-bola-panjakana izay mitentina 2.700 tapitrisa ariary ny amin'ny resaka fisotrondronono. Nanomboka ny taona 2024 izy reto no efa nanao izany fanodikodinana izany, saingy izao vao niharany fanadihadiana izay nataony Bianco. Fanaovana hosoka, fanararaotam-pahefana sy ny fanodikodinam-bola no hanenjehana azy reto. Raha ny loharanom-bavao dia toy izao ny fomba fiasan'izy ireo: mitady olona mahatoky manaiky hanokafana kaonty any amin'ny banky handraisana ny vola, miditra tsy ara-dalàna ao anatin'ny rafibaiko na augure pension ary efa miraitsy-kombakomba amin'izany ny mpikirakira informatika eo anivon'ity sampandraharaha ity. Olona 8 no nampisandohana handray ireo fisotrondronono ary ireo dia efa nampanantsona ihany koa. Izay sy zay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.